mivoa ankeo aminy eo ivelan'ny toby. Mivoa zay ny baiko apetraky ny tompo amintsika. Hoavy tsy hoe leny aminao lanitra Jesosy. Fotoana tsy fatoritoriana intsony zao. Fotoana tsy ao anatin'ny favaram-barianana sy ny kilalao intsony zao, fa fotoana fanomanana ny mandrakizay zao. Miaraba antsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanahy ny famarinana, ilay fanahy masina ny hitarika antsika amin'ny marina rehetra, ary hanokatra ny masom-panahintsika ao anatin'izao fotoana izao, ary halalantsika ny fahamarinana, ilay marina manafaka manome fiainana. Toy an'ilay afatra napetraka teo aloha, dia izao no mapetraka ny tompo amintsika hoe mivoa ankeo aminy eo ivelan'ny toby. Raisika amin'izany fotoana izany ihany ny Hebreo 13:17. Koa aoka isika hivoaka ankeo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay netiny. Lazaiko tamin'ny teo aloha dia hoe Jesosy amin'izao fotoana efa tsy ao anatin'ny trano fivavahana intsony. Jesosy amin'izao fotoana efa tsy ao anatin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba intsony. Jesosy amin'izao fotoana dia efa niroana tsy ao anatin'ny trano fivavahana. Satria nahoana? Voalaza teo hoe ny olona ozy izy any aparany ihany dia angididy sofina ary tsy azaka jaly ory mihitsy amin'ny dikateny Martin ilay izy dia milaza mihitsy hoe misofrira izy mihaino ny teny tsisy kilema. Tsy zakany intsony mihaino ny teny tsisy kilema, tsy zakany ny tenenina hoe ialao ny fijagajagana, ialao ny risoriso, ialao ny kolikoly, ialao ny fampirafesana, ialao ny kiskidy, ialao ny famadiana, ialao ny fahotana maro isan-karazany. Tsy zakany intsony ny mahaino an'izany, ialao ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena, ialao ny filany zao tontolo zao, ialao ny fahotana. Tsy zakany intsony ny mihaino an'izany. Dia hoy ny voalaza any amin'ny Timoty ihany hoe amorona mpampianatra ho azy izy, dia mpampianatra maro be, folona hoy izy amin'ny teny frantsay, zany hoe maro be amin'izao fotoana mpampianatra santoka tsy ny rahan'i Jesosy fa ampianatra araka izay filan'ny olona, araka izay tian'ny olona hoenona. Dia rehefa izay no ampianarin'ny olona, tsy ao intsony ny fanamasina, tsy ao intsony Jesosy, mivoaka Jesosy. Dia voalaza hoe mivoaka Jesosy ivelan'ny toby, zany hoe ao amin'ny hoe toby na trano fivavahana na rafitra sy antoko-pivavahana sy antoko-pinoana napetraky ny olona, dia tsy ao intsony Jesosy amin'ny ankamaroany. Satria nahoana? Nosoloany Jesosy, nosoloany Jesosy. Le ferra ny fahotana, ekenao ny fahotana, tsy mitory ny fibebahana, tsy mitory ny fahamasinana, tsy mitory ny azo fijaliana izay manafaka, tsy mitory ny tahotra an'Andriamanitra, tsy mitory ny fitiavana, fa mitory ny resaka fanindraindrana tena, fanindraindrana ny fizaozaona, mitory resaka fifaninanana, mitory olombelona, mitory resaka vola. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo Jesosy, fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Dia rehefa mamona no manjaka ao, tsy ao intsony Jesosy. Raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianao, raha te hatsapa fiadana ny fitsaharana ianao, raha manana an Jesosy ianao, tsy ho tamana intsony ianao ao amin'ny ataoko hoe antoko-pivavahana, anaram-piangonana, rafidrafitr'olombelona izay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, izay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra hoy fa olombelona ny tompona ary hotany manjaka. Dia tsy tamana intsony ianao ary tsy mahazo aina ny fanahy ao anatinao, fa hoentin'ny fanahy hivoaka ianao, hoentin'ny fanahy masina hivoaka ianao. Satria ny rano omenanao rano misy poziny, rano maloto. Ny sakafo omenanao sakafo mampatory, sakafo maloto, sakafo miaroaro, misy pozina, misy fitiavana fahotana, fitiavana an'izao tontolo izao, tsy mampiomana anao ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Dia androany ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika mihitsy, tsy hankaty amiko ianao, tsy mitaona anao amina toko-pivavahana, tsy mitaona anao amina toko-pinoana, tsy mitory olombelona aminao ary tsy afaka hitory olombelona aminao mihitsy tsy mitory antoko-pivavahana aminao na fikambanana aminao tsy afaka hanoro an'izany ianao fa ny atoroko anao Jesosy Kristy, lanana sy fahamarinana ary fiainana, ahafahanao mahita azy mivoaka ivelan'ny toby ankeo aminy, mba hanananao fiainana be dia be, fiainana be dia be. Raisika kely tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 7:30 manazava tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Ataoko hoe mety anafotoana ny maro zany teny zany, mety tsy arak'izay fandrenesanao hatramin'izay, fa teny mame fiainana ho anao zany raha ekenao. Mety anavesatra, mety avesatra, mety
harary ianao amin'ny voalohany fa hoy Jesosy hoe tenin'Andriamanitra ny tahaka ny sabatra iza moa nitratra ny sabatra ka ho faly iza no tratra ny sabatra roa lela maranitra mihoatra ny sabatra roa lela ho tratra n'izany sabatra zany ka ho faly tsy are marary tsy are fanaintaina manao opération aminao Jesosy androany iza ny olona atao opération ka tsy are marary fa rehefa vita ny opération salama izy ary izy soa fa natao opération manao opération anao mitenin'Andriamanitra androany lay sabatra maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela lay tenin'Andriamanitra manao opération aminao manala zay tsy avy amin'Andriamanitra ao anatinao ao ary mametraka ny avy amin'Andriamanitra hoy Jesosy hoe zay rehetra tsy nambolen'ny tanany raiko tsy maintsy songotana manongotra ny tompo amin'izao fotoana mety eza ongotany tompo tenin'Andriamanitra milaza hoe ny teny koa tahaka ny afo iza no tratran'ny afo ka tsy ho may iza no tratran'ny afo ka tsy ahatsiaro famaizana fa manadio zany teny zany tenin'Andriamanitra ozy izy tahaka ny kanota iza no voatorotoro ny kanota ka tsy atsiaro mamay maharary fa mame fiainana zany Exodosy 3:7 ary fanaon'ny Mosesy ny maka ny lay ka manorona azy eo ivelan'ny toby lavidavitra jereo tsara fanaon'ny Mosesy ny maka lay ka manorona azy aiza eo ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe ny tranolay fiaonana ary izay rehetra nitady an' Jehova dia nivoaka hoeny amin'ny tranolay fiaonana izay teo ivelan'ny toby mazava be zany raha lasaina bavy ray aman-dreny malala zoky zany zay mandray an'izao teny zao hosokafan'ny tompo mihitsy ny masonao amin'ity androany ity halalanao fa reraky ny monotone ianao reraky ny mitsangana ianao dia mipetraka dia manao hira ray dia manao hira kely dia nefa ny fahotana mbola ao anatinao ihany ny fitsiriritana mbola ao anatinao ihany ny fiainan'izao tontolo zao mbola iainanao ihany fa tsy tenenina aminao ialany zany fa alaina ny volanao alaina ny fahanananao alaina ny adidinao dia atao mipetraka eo ihany ianao fa androany tompo miteny aminao hoe ampy zay tsy zany dia daviny tompo manana zavatra tsara lavitra omenanao izy misy mbola mangezanao amin'ny resaka folo-karena lazaiko foana tsy hany zanak'Andriamanitra intsony zany tsy hany fiangonan'i Jesosy Kristy intsony zany fa mivoaka amin'izany miala amin'izany misy mangezanao amin'ny resaka asa adidy fanompona mifady alina zay tsy ataoko hoe tsy ratsy mihitsy ny mifady alina fa tsy araka ny fanahy fa entina araka ny mofo ary entina ataoko hoe angejana androany Jesosy manafaka anao ahoana hoy Jesosy rehefa tsakana tamin'ny maty Jesosy dia ozy ny anjely tsy hita tao antsony Jesosy tao ry Maria tao zay tian' Jesosy rehetra dia ozy izy hoe maninona no atao maty no hitadiavanareo ny velona tsy ato ny tompo efa nitsangana efa lasa izy ndraindray koa tsika ao anatin'ny toeram-pahafatesana ao anatin'ny efa fiangonana matory maty mbola mijanonao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tia hanana fiaina ianao mivoa ivelan'ny toby azonao hanananao fiainana fa maninona no atao maty no hitadiavanao ny velona Jesosy Kristy ilay velona tsy ao amin'ny ravitravitra sy ny fombafomba tsy ao amin'ny toeram-pivavahana zay manaiky ny mamona manaiky ny fahotana mandefitra ny fahotana mandefitra ny filany zao tontolo zao manaiky an'izao tontolo zao tsia tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy aza manaraka ny fanaon zao tontolo zao ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fisakaizana amin'izao tontolo zao dia fandrafinan'Andriamanitra ary zay te hosakaizana zao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra raha lasaina ba fotoana fifoazana zao efa akaiky Jesosy eny amin'ny raolanitra voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy ato hoe nalain'ny Mosesy ny lay dia nataony lavidavitry ny toby ary zay rehetrarehetra nitady an' Jehova dia nivoaka hoe nivelany ny trano ivelan'ny toby ho akeo amin'ilay tranolay fiaonana amin'izao fotoana zao ianao raha tea hitan' Jesosy dia ianao mila manatona mirindrina ao amin'ny tranonao mangingina hoy Jesosy hoe ianao rehefa mivavaka mirindrina ao amin'ny efitrao mangingina ary ny rainao zay mahitanao mangingina no amaly anao ianao rehefa mivavaka naizanaiza angohonandrora telo amin'ny anarako dia eo afovoany tsy ao anaty protocole tsy ao anaty liturgie zay mavesatra sy mamona aminaina sy ataoko hoe tsy azona fiainana fa ao anatin'ny fahafahany fanahy izy mitarika anao hoe tia ny hira atao zao ny teny enonao zao ny zavatra ifampizarana tarihiny fanahy tsy tarihan'ny olombelona apetraka amintsika mihitsy zany
amin'ity androany ity fa maro ny olona zay mbola voageja n'olona voageja rahonana vozonana andevozina mihitsy ao anaty antoko-pivavahana ary ampitahorina amin'ny zavatra maro isan-karazana. Androany Jesosy dia miteny aminao arak'ilay amin'ny Mosesy, nakalay nanorina azy teo ivelan'ny toby lavidavitra ary zay rehetrarehetra nitady an Jehova dia nivoaka hoeny amin'ny tranolay fiaonana izay teo ivelan'ny toby. Mazava zany teny zany, mazava zany teny zany. Jesosy tia antsika. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe misy feo miantso any anefitra amboaro ny lalan'i Jehova. Aizany misy feo miantso any anefitra, any amin'ny toerana mangingina, ianao samy rehetra miteny aminao Jesosy. Ndao raisika ihany koa ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:4 Apokalipsy 7:4 dia izao nolazainy: mivoa teo aminy ry oloko ary nareo feo, Apokalipsy 7:4 ary nareo feo iraiko avy tany an-danitra aho nanao hoe mialà aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombonanareo ho taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Rehefa ny olona no miziriziry amin'ny fahotana, rehefa ny olona miziriziry tsy hiala fa hijanona ao anatin'ny tsy famarinana, hijanona ao anatin'ny nainga, hijanona ao anatin'ny fitaka, hijanona ao anatin'ny loto, hijanona ao anatin'ny fahotana, dia hozy ny tenin'Andriamanitra ampy zay mivoa tao fa aza miray fahotana ao aminao. Fa ny jamba ve hitarika jamba, aiza no iafarany. Korintianina 1:9 Korintianina 1:9 dia izao no voasoratra: Korintianina 1:9 azafady Korintianina 2:1 Korintianina 2:1 dia izao no voasoratra: koa mivoa eo aminy ianareo 7:10 Korintianina 2:1 koa mivoa eo aminy ianareo ka misarà amin'ny Jehova ary aza manendry zay zavatra tsy madio, ary izao dia andray anareo ary ho rainareo aho ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehova tsy to. Tsy voavoalohany ny fitorinan' zao hoe mivoa zao, fa efa impiry miteny amintsika ny fanamasina. Rehefa tsy tamana ny fanahinao, rehefa hitanao fa matimatiny eo aminao, rehefa hitanao fa ao anatin'ny fahafatesana ny toerana zay ienonao tenin'Andriamanitra, mandosira mialà. Tenin'Andriamanitra averintsika raisina Timoty 2:2 nozy izy hoe mandosira ny filàn'ny tanora fanahy, miaza mitady fihavanana, fahamarinana, fitiavana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Timoty 2:2 fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary miaza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Iza no iarahanao zay miantso ny tompo amin'ny fo madio, zay miantso ny tompo amin'ny fo madio any amin'ireny rafidrafitra sy fombafomba sy reny ataoko hoe Egypta moderna zay misy pharaon moderna reny, dia soton'ny tompo reny hiala. Dia hozy izy hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Misy ke mihira fa ao anaty hira filazantsary, fa ao anaty fijangajangana, ao anaty fampirafesana, ao anaty fangalaram-badin'olona, ao anaty fifohana, ao anaty fisotroana. Halan'Andriamanitra zany, fa vetavetanao mason'Andriamanitra, na tsara ny feo, na tsara ny firinan zava-maneno, fa vetavetanao mason'Andriamanitra zany. Misy any amin'ny antoko-pivavahana zay lasa commerce ny filazantsara, amidy, lasa varotra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nomena maimaim-poana ianareo, mizara maimaim-poana. Tsy misy filazantsara amidy zany, na hiry io, na rindran-kiry io, na inona io ka ara-pilazantsara, ara-pivavahana, maimaim-poana zany. Fa raha izany mbola misy miziriziry, mbola mametraka resaka fidiram-bola ary resaka vola ao anatiny, dia mivoato ihany koa tao. Fa ny tompo tia ny zavatra maimaim-poana, ary zay ny sitrapony, dia zao tsy mora zany, satria olazain'olona ianao fa sekta, olazain'olona ianao fa adala daholo zany le teo alohanao rehetra zao, mijanona ao anatin'ny toby, hoy izy ilay voalaza teo, fa ianao mivoaka io zany ny tena endry.
lazain'olona ianao fa miavonavona, lazain'olona ianao fa tsy tia olona, lazain'olona ianao fa mireharesy mieboebo, dia hoy izy ianao matsy hoe olona va nilako fitisan'Andriamanitra. Raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Any amin'ny Galatiana any Paoly dia miteny an'izay. Rehefa nitenenina koa ry Petera tsy tory an' Jesosy, rehefa nitory izy dia nialona ny fariseo, nialona ny sadoseo, dia hoe nialona ny Sinedriona, dia hoe raharany ianareo tsy tory. Dia hoy Paoly hoe tsara anareo raha marina eo mason'Andriamanitra zao taonareo zao, fa izay tsy maintsy mitory izay zavatra hitanay sy nyrenay sy ny siainanay, fa Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Tsy ny olona no maty ho anaty eo amin'ny azy fijaliana azoko ny fiainana mandrakizay, fa Jesosy Kristy no maty ho aty eo amin'ny azy fijaliana azoko ny fiainana mandrakizay, ary te anao ny sitrapony ahako. Dia hoe son'ny olona ianao, ho enjehan'ny olona ianao, ho rapirabian'ny olona ianao, ho akalain'ny olona ianao, fa hoy Jesosy hoe ho alan'ny olona rehetra ireo noho ny anarako. Hoy Jesosy hoe izay mahatratra amin'ny farany novozena marita, fa arakaraka ny any enjehana anao misy ositra ao aminao, mbola hanananao famasinana, hanananao tahotra an'Andriamanitra. Jereva ireo zanak'Andriamanitra ireo amin'ny Baiboly, Sadraka sy Mesaka sy Abednego, arakaraka ny nanenjehana azy ny mbola nandehanana tamin'ny fahamarinana. Rehefa nalatsaka tao anaty afo izy, Jesosy niaraka taminy tao, olona telo izy nalatsaka tao, fa olona efatra ny hita tao. Nyrehatra nimpito mahery noho ny taloha ny afo, fa tsy may izy, tsy may ny volony, tsy may amboafo izy. Lazaiko aminao fa rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ataonao, na iza hiady aminao na izy hikomy aminao, tsy hisy akasika anao zany, fa ny ositr'Andriamanitra miaraka aminao, mameno anao, mbola mampahery anao sy mitarika anao zany, hivavaka ho an'izay mankahala anao, hivavaka ho an'izay tsy tianao, hivavaka ho an'izay fahavalonao, andresenao ny ratsy amin'ny tsara, ary anomezanao rano ny fahavalonao raha mangeta ety izy, ranony izy, omenao hanina izy, anambaranao vainafo eo amin'ny lohany, anananao fitiavana be dia be. Fa zany ny zanak'Andriamanitra. Liona nalatsaka tao anatin'ny lavaky ny liona Daniel noho ny fahamarinana, fa rehefa nalatsaka tao izy tsy nihinana azy ny liona, fa nikombona ny vavan'ny liona, satria ilay liona fokony Joda Jesosy Kristy tao anatin'ny Daniel, ary tsy sahany liona nihinana azy satria mbola nisy nahery noho ny liona tao. Fa rehefa nalatsaka tao kosa zay rehetrarehetra hoe nandatsaka ny Daniel tao, mbola tsy nilatsaka teny amin'ny tany akory dia fa nohan'ny liona. Lazaiko aminao zany miavaka ny zanak'Andriamanitra, enjehana, ankalay, tetehana ratsy, fa Andriamanitra no miaro azy ary tsisy mahakasika azy. Ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fonja misy amin'ny Paoly sy Silasy, fa rehefa niry izy tamin'ny alina niorooro ny tany, asan'ny apôstôly 2:12, ary rehefa niorooro ny tany no nihira fiderana natao, nisokatra ho azy ny fonja, ary tsy nitsoaka tao izy fa nijanona tao, ary noho izay zavatra izay nahatonga n'ilay mpiandry fonja nahazo ny famonjena. Vakio ny Luka 2:9, fa hozy izy hoe sambatra ianao raha aratsiana, sambatra ianao raha hitenenana teny ratsy maro, sambatra ianao raha ilazana zavatra ratsy rehetra, fa zany nahazo ny mpaminany teo alohanao, zany nahazo an' Jesosy, mifalisy miravoravo ianao fa lehibe ny valim-pitianao any an-danitra. Fa lozanao raha toa ianao te hafana, lozanao raha toa ianao ka obiana, fa zany natao tamin'ny mpaminany santoka. Zay ny tenin'Andriamanitra mandehana amin'ny fahamarinana. Aza kivy raha misy fanenjehana, raha misy teny ratsy ataon'olona, raha misy ataoko hoe fanendrikendrehana zavatra tsy nataonao nataon'olona, nitenen'olona, nefa ianao mandeha amin'ny fahamarinana, sambatra ianao amin'ny Jesosy, ary ny fanahin'ny fahamarinana, fanahin'ny voninahitra mitoetra aminao izy Petera zay. Ary voalaza mihitsy hoe tsy misy maharombaka anao ampelantanan'i Jesosy, mandrosoa mandrakariva, ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy teny faminaniny zao lazaiko zao, maro ny olona zay hivoaka any amin'ireny trano fivavahana zay mangeja ny olona amin'ny resaka adidy, resaka rafidrafitra, resaka fombafomba zay mampitahotra sy mandrahona any amin'ireny tany fivavahana tsy mitory fahamasinana, tsy mitory fibebahana, tsy mitory tahotra an'Andriamanitra, tsy mitory fiverenan'i Jesosy. Maro ny hivoaka ivelany reny ary anatona an' Jesosy any anefitra, any amin'ny toerana mangingina. Maro dia maro reny ny hivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, ary hitory an' Jesosy eny an-dalana, eny ambony fiara, eny ambony fiara-pitaterana, eny amin'ny kianja maro eny amin'ny toerana maro eny, anambara fa Jesosy no mpamonjy, Jesosy manafaka, ary Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ary fiverin'i Jesosy. Maro dia maro ny hivoaka noho ny asan'i Jesosy Kristy, ary tsisy
hoy Jesosy aza matahotra zay mamety mamono tena nefa tsy mahavita tondranao makany amin'ny elo fa matahora zay sady mahavita mamono anao ny tenanao no sady mahavita mamono anao any amin'ny elo. Jesosy rehefa Jesosy ny momba antsika iza no atohatra antsika fa manoatra no ny mpandresitsika ao aminy. Ankatoavy ny ten'Andriamanitra dia ho hitanao ny voninahiny, ho hitanao ny fitahiny, ho hitanao ny fiadanana, ho hitanao ny fitsarana, hitanao Jesosy mbola mampahery sy mitarika anao ary ho tsapanao zany amaminy zany Jesosy zany manome fiainana ary tombo ny fitiavanao azy noho ny asa ny fanamasina. Haleloia, amen.